Miarabatra ny toko lasia toko vavy manaraka ny fandarina zany malaza. Hitondrantsika ny fanadihadiana sy ny fandalinana amin'izao alina izao atao anatin'ny fandarina zany malaza ny famoahana boky izay nataon'ny filoha Marc Ravalomanana ady amin'ny fahantrana ka ny lohateny amin'izany de hoe olona maharesy ny fahantrana. Ny mpitandrina Andriamasinoro Fidy Malala no nanoratra ny boky ary izany fanoratana ny boky mikasika an'Andriamantoa Marc Ravalomanana mivady izany indrindra dia nivoaka tamin'ny velan-kevitra nanasana ny filoha Marc Ravalomanana izay fanao isan-taona teo anivon'ny faculté de théologie izany. Ady amin'ny fantrana sy ny olona maharesy fantrana ny foto-kevitra niopalana tamin'ny 10 taona 2024 ity. Ka ny filoha Marc Ravalomanana ho isika no nasaina manokana hitondra ny zavatra ainy, ny zavatra niainany indrindra fa eo ihany koa ny fomba ahafahana maharesy izany fahantrana izany. Tao anatin'ny fanazava-kevitra samihafa izay nentin'ny filoha Marc Ravalomanana dia ny tena mihitsy no nandraisana ohatra. Ny tena sy ny lalana ny zorany, ny nanabeazana azy teo anivon'ny fianakaviana, ireo ady sy tolona nataony ray aman-dreny izay nentina nanabeazana sy natafitana azy ireo satria Valomena-da ny zanaky ny ray aman-dreny izay niteraka amin'ny filoha Marc Ravalomanana ary ihany koa ireo dingana sy ezaka samihafa napetraka Andriamantoa Marc Ravalomanana sy neny Lalao Ravalomanana ka nahatonga azy ireo tamina toerana sy andraikitra lehibe teto amin'ny firenena ary naharesy izany fahantrana izany. Niaingava amin'ny fianakaviana, ny tokantrano ary teo anivon'ny firenena izay nampitany izy ireo ny traikefa sy izay lalan-jotra ny ainana ka nahitany fahombiazana izay. Hitondrantsika fanazavana ny sombony kely ao anatin'ity boky ity. Ka ao anatin'izany ny amin'ny hoe fomba enti-miady amin'ny fahantrana. De nambara tao anatin'izany satria ny filoha Marc Ravalomanana eto no miresaka de hoe ny fahantrana ve nandona ny foko loatra io fahantrana io ny filoha Marc Ravalomanana. Nandona ny foko izy, nampieritreritρα ny lohako sy ny saiko, napietsika sy nampiasa ny tanako. Zay le antsoina amin'ny teny anglisy hoe free as, hirf, head, hind. Izao ny zany indrindra farany tamin'ny ray-tapo, zaza fahavalo ary zay nahatonga nomena anarana hoe Ravalomanana. Nanahirana ny olona tamin'izany satria sahirana ara-pivelomana rahateo ny ray aman-dreniko. Amin'ny mahazaza farany de efa lehibe ny reniko vao niteraka. Voatery no veloma tamin'ny rononon'omby aho fony fahazaza satria tsy ampy noho ny reny. No tantaraina tamiko avokoa izany fahasaranan'ny olona tamiko izany taty aoriana ary izay no nandona ny foko sy nampiasa ny lohako ary napietsika ny tanako. Io le 3H. Izay mihitsy ilay malagasy rehefa tairina ny ambopony dia mihetsika izy. Olony fony malagasy rehefa ireo telo ireo no mihetsika de mandeha sy mizotra tsara ny raharaha. Fo isika herf, lo, head ary ny tanana hand. Nanahoana kosa indray ny teo amin'ny fiainana sy fiatrena ny fahantrana. Nambara tao anatin'ity boky ity raha izay zanadahatsoratra ny resantsika izay de milaza sy voasoratra toy izao. Efa voalazako fa ny ainako hatry ny fony fahakely sy hatramin'ny fahazazana ny fahantrana. Ny fianakaviana rehetra tany ambanivohitra de samy niaina tamin'izany ary niainga avy tamin'ny tsy misy mihitsy izay fa manakolazaina sy hozaraina aminareo aho ankehitriny. Tsy navela ny dada nandeha nianatra tany Ambohimalaza aho raha tsy avy naka vilona aloha ary rehefa vita zany de mbola nasain'ny mama naka anandrano ihany koa aho amidy. Misy fotoana mbola nitondra ny zaitra amidy satria mpanjaitra i mama. Izany rehetra izany no niainako ka nandona ny ambopoko sady nampetsika hiady amin'ny fahantrana. Ao anatin'izay fitantarana nentin'ny filoha Marc Ravalomanana izany avokoa ity resahantsika ity. Ka anisan'ny fampitana raha toa ka izay no niaina ny fahazaza niaraka tamin'ny ray aman-dreny de niampita aty amin'ilay fahombiazana izany rehetrarehetra izany izay hoentintsika amin'ity fandarana ity. Inona kosa ary ny lalan'ny zorana raha miady amin'ny fahantrana?
Zany hoe andeha lavidavitra kokoa tsika aty amin'ny efa dingana lehibe zay efa vitan'ny filoha Marc Ravalomanana. Niainga tamin'ny tsy fananana sy fantrana aho ary nifanerasera sy nandray torohevitra tamin'ireo olona faran'izay mpanefoefo eran-tany. Ka mba tonga ananana, izany indrindra no mahatonga ahy hanakozaraina sy hanakolazaina aminareo momba ny fandresena ny fantrana. Ny olona fadiran'ovana indrindra dia ny olona nanana, nefa tonga nahantra sy tsy nanana. Fa ny olona mahantra sy tsy manana tonga manana no tsara ary misy fomba sy lalana mazava atongavana amin'izany. Mba atongavana amin'izany anefa dia mila beazina sy ampianarina ny olona lafiny roa izany fanabeazana izany. Ampianarina hanana fahalalana kabeny aloha ny olona tahaka an'io mianatra mahazatra antsika io. Fa faharoa dia hoe amin'ny alalan'ny fifaneraserana sy fifandraisana amin'ny olona ka andraisana lesona ny amin'izay maso sy mampandroso. Ansedo, ohatra dia tsy ny olona rehetra no manan-karena sy mpanefoefo. Olombitsy izany fa olona manana fiainana tsotra ny ankamaroany ihany, saingy izay manana dia mizara mba hanana ny olona ny ilainy sy sahaza azy. Ohatra amin'izany sakafo, fitafiana, toeram-ponenana, fialan-tsasatra sy ny maro hafa izay ampy sy sahaza azy. Mampalahelo fa tsy mba tahaka izany ny fahita eto Madagasikara, ary izany no antony tsy ahafahantsika mihoatra handresy ny fahantrana. Ny malagasy dia sarika fa be fialonana, gentil mais jaloux, ka mamingana sy misakana ny namany tsy hanana no imasoa ny sasany mba hahatonga azy hanana. Vokatr'izany dia samy lasa mahantra daholo izy roa. Izany toe-tsaina izany koa no hita ao amin'ny mpanao politika eto amintsika, ka zary sakana ho amin'ny fampandrosoana. Io no ianarany sarababem-baoaka satria izay no hitany ka ianarany sy alainy tahaka. Fianarana sy toromarika azo tamin'ireo tompon'andraikitra ambony. Zanadahatsoratra goavana ihany koa ity zarainy filoha Marc Ravalomanana ity. Noraisina avy tamin'ny Nelson Mandela, hoy ny voasoratra ato anatin'izany boky olona maresy ny fahantrana izany. Anisan'ny nahazoky lesona koa ny torohevitry Nelson Mandela, filoham-pirenena afrikanina tatsimo. Hoy izy tamiko tamin'Andriamatoa Marc Ravalomanana izany: ataovy miova isan'andro ny fiainam-ponina ao aminao, ary ataovy tsapa ny vahoaka isan'andro koa izany. Ovay hatrany ny fiainany ho an'ny mifandrosoana na dia kely sy bitika aza. Ny fahatsapana izany dia aza atsahatra mihitsy. Tsy izay ihany torohevitra nomeny ahy, fa nolazainy koa ny fiainany hatrany am-pigadrana sy ny mba eritreriny tany. Nigadra 20 taona hoy izy, tsy nisy nataony afa-tsy ny paika vato tany. Voadonina ny fony tany am-pigadrana nahita sy nieritreritra ny fahantrany fireneny, ary tamin'izany izy no nanana tandrona sy fahavonona ka nilaza fa raha tafavoaka ny fonja amin'izao izy dia ataony izay fomba rehetra ampivoarina ny fiainany mpiray tanindrazana aminy. Nilaza koa izy fa efa fantany no ataony sy ny andraikiny, satria izy araka ny filazany dia tsy nanao ratsy olona ary ny anasoany mpiray tanindrazana aminy tandrony sy hanikendrena. Tanteraka tokoa izany nofinofon'izany izay ilay finoana sy ezaka vokatry ny fo voatoana voalaza tena am-piandohana. Ohatra ny raisitsika tao anatin'ity boky izay mitantara ny fiainan'ny filoha Marc Ravalomanana izay nandresy ny fahantrana izany resantsika izany. Ahoana koa moa no ahafahana mandresy ny fahantrana raha tsy olona niaina sy nandalo izany ka nanana fahombiazana nandresy izany teo amin'ny fiainana. Ohatra misongadina amin'izany ny lalam-piainan'ny filoha Marc Ravalomanana tany amin'ny tsy nisy ny tonga nanana araka ny nambara tao anatin'ity boky ity. Marc Ravalomanana nahavita nanangana orinasa, fa Marc Ravalomanana nanankina ny fiainany tamin'Andriamanitra, fa Marc Ravalomanana ihany koa izay nikarokaroka ary nijery, niaino, niresaka, nifanerasera tamina olona ambony ary napita izany tamin'ny mpiray tanindrazana aminy. Ka rehefa tompon'andraikitra lehibe tamin'ny fitantanana ny firenena, filohan'ny repoblika, ny filoha Marc Ravalomanana ny taona 2010 hatramin'ny taona 2010 dia nitsongadina tokoa ilay fandresena ny fahantrana izay lalam-piainana nandreseny izany fahantrana izany tamin'izy teo anivon'ny ray aman-dreny, na tamin'izy ihany koa nandeha manokana niary sy nitantana orinasa ho isika. Reny rehetra ireny no tiana ampitaina amin'ny ankizy aty aoriana.
misy modely azo alaitahaka ary modely tsara ho tafina mba hahafahana miotra amin'ny fiainana ka mandresy izany fahantrana izany. Ohatra velona ny mbola fisiana fananana ary fahavononana Andriamatoa Marc Ravalomanana handresy izany fahantrana izany ary ampitan'izany miaraka amin'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Ity boky ity dia neverina fa ho voarain'ny vahoaka malagasy maro anisa mba ho ampitainy ihany koa amin'izay fomba nahombiazana teo amin'ny fiainana ka handraisan'ireo vahoaka mamaky izany ampiarina eo amin'ny fiainana amin'izay lesona tsara ho ratovina ao anatin'ity boky ity. Misy arak'izany ny fandaminana mba azony izany ary amidy amin'ny vidiny mirary izany boky izany. Fa tsetsatsetsatsarotra no ilazana fa amin'izao tsika miteny izao de efa aman'alina no mamandrika ity boky izay mirakitra ny tantaram-piainana Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny vadiny ity ary ny fahombiazana izay azon'izy ireo nandresy izany fanotrana izany. Ezahana ao anatin'ny fandarina ny hampitarina an'ireo afatra mafonja voarakitra ato anatin'ity boky ity. Ampitainy izany indrindra ho an'ny tanora ankehitriny izay tozary lasa mivary lavo amin'ny zava-mahadomelona na ihany koa efa manaridy tsy tafavoaka ny fiainana intsony ka mirediredy na ihany koa mitady lalaka tsy onona eto Madagasikara intsony aza ny sasany. Mbola betsaka ny azo antenaina ho an'ny Madagasikara, mbola betsaka ny azo antenaina hivoahana amin'ny fiainana fa miainga avy amintsika izany. Ohatra zao entina ao anatin'izao boky nosoratan'ny Fahasaira Fidy Malala zao ho an'ny filoha Marc Ravalomanana mba hampitaina ho amin'ny malagasy rehetra. Zany zava-misy zany malaza, makasitraka tompoko lahy, makatela tompoko vavy.